Bijouterie Santian, mividy volamena, manolotra anao ny Logité. Soka Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous présente Logité. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Tena manadio be mihitsy. Manarany Logité miaraka amin'ny extra propre. Extra propre, tompiny fahadiovagna. Tsy pèse raha tsy plaise. Préservatif lubrifié en latex pour hommes, Maca Blaze et au Pizzerevana le JT. Un mélange magique de goût sucré et salé. Suivez le JT avec le nouveau biscuit Hip Hop. Hip Hop, l'irrésistible sucré salé. Bijouterie Vidy volamena, tongava malaky ao amin'ny galerie sy tsara lalàna ao premier étage manolotra ho anao ny Le JT. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Zoma fa 17 ny volana mars miarabantsika rehetra tonga soa atao anatin'ny Logité ireto ny lohateny miandratsika atao anatin'ny tapany voalohany. Misa 10 ireo direnina ny ara-pavoazana nandritra ny fandalovany rivotoza ENAO teto amintsika. Niverina indray ny fanalana ireo mponina amin'ny tranony ao amin'ny fokontany Antany Malandy ao Mahajanga fianakaviana 12 tafo no voakasikizany. Ho tanterahina amin'ny 7 ny volana martsa ho avy izao ihany ny taom-baovao malagasy raha nambarany trano kultoraly malagasy tamin'ity androany ity. Eo amin'ny sehatry ny fitaterana dia voasokajy ho fiara fitateram-bahoaka mendrika indrindra tamin'ny taona 2024 ny zotra 270 avy eo amin'ny kooperativa fitaterana Kofia. Eo amin'ireo maresaka iraisam-pirenena valo no naratra tao Frantsa androany vokatry ny fitifirana nataona mpianatra iray teo anivon'ny lycée izay ny anarany ihany. Ampifaliana no iarabanantsika tsirairay avy nantokantrano any izay manjoatra ny fahitalavitra Dreamina amin'izao takarivo izao asainay ampanajany ianao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Ao anatin'ny tapany faharoa ny androany Francis Turbo no iaraka amintsika eto ny tenako sisony andrinirina kosa no anolotra nareo ny vaovao atao anatin'ny tapany voalohany. Mbola mitohatra ny fanisana nireo trabony atao aorian'ny fandalovan'ny ENAO. Tsy mitsatry ny miakatra tokoa ny antotanisa taorian'ny fandalovany ilay rivotoza ENAO teto amintsika. Herinandro taorian'izany tafakatra 1.20 ny isan'ireo maty ary mahery ny 4 ireo trabona amin'izao fotoana izao. Io ihany koa no antotanisa vonjimaika izay voarainy Rina Andriamalala sy Kasam mbola manana teo anivon'ny birao nasionaly misahana ny loza voajanahary tamin'ity androany ity. Hatramin'ny 12 ny volana martsa 17 tafiakatra 1.20 ireo maty manerana ny nosy antony napiakatra ny antotanisa raha ny fanazavana voarainay ny fahitana ireo olona tsy hita popoka sy lasan-drano tamin'ny ENAO 12 ireo tsy mbola hita popoka ary 3.50 sy 200 ny olona naratra ny trabona dia tafiakatra mahery ny 4 ny olona nafindra toerana ihany koa roa tsy mahery hatramin'ny omaly ary noho izany mahery ny 5 ny olona tsy manan-kialofana mbola ihany koa ny apiakatra io atotanisa io satria mbola mitoy ny fanadihadiana ifotony tanteran'ny birao nasionaly misahana ny loza voajanahary noho izany indrindra manao toy ivakana ny fanampiana ataon'ny mpiara-mombonantoka ny fikambanana iraisam-pireneny ary androany no nitondra ny anjara biriky no amin'ny fanarenana ny fianakaviam-ben'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Fa anisan'ny vomafy tao anatin'izay fandalovan'ny rivotoza izay ihany koa ny eo anivon'ny fampianarana. Misy 10 tokoa ireo fobe-patry ny fanabeazana na direnina izay ny ara-pavoazana nandritra ny fandalovany rivotoza ENAO teto amintsika raha nitatitry ny ministry ny fanabeazam-pirenena. 770 ny sekoly azo ampiasaina kanefa mbola mila fanamboarana aingana ary 5.300 ny sekoly tsy misy tafo intsony. Na izany azy manamafy ny ministra Paul Rabary fa mitohy hatrany ny fampianarana araka izao fanampanazavana manaraka izao. Tsy maintsy mianatra ny mpianatra amin'ny fomba rehetra
fantatsika fa sy ny tsy fisian'ny efitrano-tsekoly no tsy ahafahan'ny mpianatra mianatra fa mifampiresaka izay amin'ny chef district mifampiresaka amin'ny préfet mifampiresaka amin'ny commune izay tratran'izy ireny mifampiresaka ihany koa ary isorana manokana moa zany ny ireo eglizy ireo trano fivavahana fa dia tsy maintsy mianatra ny ankizy ny trano fianarana ny simba fa ny fianarana toy manodidin'izay sehatry ny fampianarana izay indrindra dia fototry ny fanabeazana ny fahalalana ny zosi ny andraikitra maha olo-pirenena izay tokoa no nambarany fikambanana masoivo tamin'ny ity androany ity ary izany indrindra moa no nahatonga azy ireo hiara-iasa amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena isan'ireo nanatrika ny fanaovantsiny ho fanakempiara-miasa teny anivo ny ministera ny fanabeazam-pirenena tamin'ny ity androany ity miarso rojo ravaka sy misa razafinjatofo fanabeazana olo-pirenena vanona io no sehatra imasoany fikambanana masoivo ny fahatsapana ny fahaverezan'ny sotoavina malagasy ny faharesen-dahatra fa ny fandraisana andraikitra no vahaolana voalohany amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara io kosa no antom-pijoroan'ny fikambanana efa ho 3 taona izay izahay izay anisan'ny tena nomenomenona sy nitsikera ny zavatra tsy nety teto Madagasikara ka ny eritreretina efa voalohany ny vahaolana tsy maintsy atao zany dia isika olo-pirenena izay malagasy no mila mandray andraikitra ny amin'ny sehatra rehetra izay misy atsika efatra ny lycée isantarana ny fananganana club masoivo ny roany amin'ny faritry Boeny ny roa fa eto Analamanga boky kely miendrika torolalana ho an'ny olo-pirenena izay novolavolain'ny fikambanana kosa no fitaovana ampiasaina nitsorina farak'izay nitsorina zany ny afahana manazava izay zosy andraikitra ny maha olo-pirenena izay ao anatin'ilay torolalana ankoatra ny fandraisana andraikitra sy ny toe-tsaina timizara anisan'ny sotoavina 5 iaingan'ny fikambanana masoivo ihany koa ny fitiavan-tanindrazana sy ny fiheverana no aviny ny fikatsahana sy ny fanomezana ny tsara indrindra hatrany avy any amin'ny seray avy ilay adika amin'ny teny frantsay hoe excellence dia intégrité fitandrona hatrany ny famarinana sy ny hitsiny ao anatin'ny fomba fiaina sy ny fomba fijery mariana fa misy ny fiara-miasa amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena indrindra amin'ny fametrahana ny club masoivo amin'ireo lycée eto Madagasikara mitohy hatrany ny vaovao afaka fotoana fohy ao aoriana ireto dokam-barotra ireto mbola maromaro ny vaovao eo amin'ny lafiny sosialy sy eo amin'ny vaovao politika ao aoriana izay dokam-barotra izay mitohy hatrany ny vaovao atao anatin'ny tapany voalohany ny logité ary dia hitodika ho an'ny mahajanga avy hatrany sika niverina indray ny fanalana ireo mponina ao amin'ny tranony ao amin'ny fokotany atany malandy avaratra ao Mahajanga fianakaviana 1.20 tafo no voakasika amin'izany atany efatra amin'ny taona maro no fototry ny olana ramatoa iray antsoina hoe Gerline no milaza fa tompony tanin'izy ireo 9.20 taona aty aoriana izay mirefy eo amin'ny 3 hektara eo vokatra izany tsy manan-kialofa ireo mponina betsaka ihany koa ny fahampotehana izay nitranga tamin'ny ity androany ity isan'ireo nanatrika izany tany an-toerana Tantely Vandriama sy Eriko Sambatra Désiré. Fianakaviana miisa 1.20 tafo indray no niara ny famoahana azy tao amin'ny tranony tety Antany Malandy avaratra M-bis hatramin'ny omaly toy ny ilay rara ady tany mampifanolana Andriamatoa Velomia sy Ramatoa Gerline nandritra ny taona maro ka ity farany amin'izao fotoana no milaza fa tompony ireo tany mirefatra any amin'ny 3 hektara be izao vao maraina hoe ireo mponina dia tonga ny vady tany sy ny miaramila mitambasy niaraka tamin'ny anadahany io Ramatoa Gerline io nandrahoana ny rehetra sy namoaka ny entana tamin'ireo trano ny zavatra ny siotety ny maly dia fanampianam-baravarana namoaka ny entana amin'ny tokotany ary tsy mahazo miditra ao anatin'io trano io fa zay tratra miditra ao dia gadrana alefa maro foto fa mampigadra ny mamano trano nivoaka amina lahelo zay aitoboko dia eo tokotany tonga ndray vaovao tamin'ny alina fa mela maraina dia maraina nareo tomony entanareo fa zay entanareo tratra eo dia alefa atao saizy zay tratra ny tompony mbola tsy mamoaka miditra any maro foto zany ny teniny Ramatoa Gerline sy ny anadahany
Tokotany eto no iadivana ny trano anefa efa amantoanany maro avokoa no najorony ireo fokon'olona toy ity trano lehibe iray ity izay efa 40 taona amin'izao fotoana ny zaza voalohany teraka tato. Za nisan'le niara-fandravana taty maro zany ny entanay simba tamin'ny androtra ny wisenandalo taty. Wisenandalo taty zany tsy mba nanao constatation netanay hoe nanao taratasy fa tonga de namoaka fotsiny nefa ny tokony andraikitra ny wise zany constatation etan'olona alohan'ny voaka ao anaty trano nefa zany tsy nataony. Fomba nazahoako an'le tokotany zany novidinay tamin'ny Velmiazon tamin'ny rango 2001 zay zany nefa nividy tokotany tamin'ny Velmiazon nefa 16 ans passé natazanako naterako teto zao fa 40 taona 12 taona farany zay vao niseho izy monsieur tompony madame Zerlina hoe za tompony aty arina. Ity trano ankilany eto ity kosa ilay trano namoizan'ny renim-pianakaviana iray ny Sombiniainy vao teraka andro Vitsimonjy tamin'ny volana Novambra teo izay nanomboany famoahana ireo fokon'olona tamin'ny tranony tetỳ amin'ity toerana ity noho ny etraketraka sy raha-matahora nataon'ny sasany. Izao indray ity ramatoa be 40 taona ity izay antsoina hoe bebe Joséphine ity no marary mafy noho io sestan tsy vidiny io. Any antokotany avokoa ny rehetra no manao tafilanitra miaritra orana sy midanikandro miandry ny rariny tsy mbola fantatra hoe avy aiza io. Misy amin'ireo trano ety an-toerana aza moa tsy nisy olona akory ny atao anatiny ka novakian'ireo miaramila namoahany ny entana ka izao miparitaka ety ivelany izao. Amantapitrisany maro aty ny entana potika betsaka koa ny very ny sasany aza moa mini mangalatra indray manararoatra ny fahoriny hafa. Arak'io miantso ny tompona andraikitra izy ireo anelanelana na mbola tsy hitondra vahaolana maharitra azy mandrapivaly ny ilay fitsarana izay nampiakarin'izy ireo. Ny vadina velandra tompoko lahy de marary mafy izy ato karaha sanatry ndresaka maninina de asa inona ny hevitra ny fanjakana amin'ny ramatoa io mamelona zaza 7 kamboty teo fa nafaty jaza anankiray teo amin'ny tany andrefana teo zao koa mbola mon'olo be koa de miangavo re tompoko anareo fanjakana mahefy miangavo raha azo atao mijery amidy lafa aza mijery miakatra aza mpanambola nijery ana fa nimahatra ohatranay zao fa nialy zay fa zay zany mbola iady ziska amin'ny farany satria zay mbola tsy resy araka ny volan'ny zareo satria ny fitsarananay mbola mandeha. Raha nanantona ny tompona andraikitra voalohany eto an-tanàna izay mahakasika ity rara ady tany eny Antanimalandy ity dia tsotra no navaliny. Efa manana sy misy didi-pitsarana ho izy ny ankilany ka tsy maintsy nampiarina sy notaterainy. Na izany aza nefa efa nampiakatra ihany koa ny andaniny dia ireo ponina ka andrasana ny fahatongavan'io didy manafoana io didi-pitsarana io izany hoe ilay cassation. Andrasana araka izany ny toy ny tirara eny Antanimalandy avaratra ity. Lafimavao hafa ndray kosa eo amin'ny sehatra ny toe-karena tombanana ho mitombo 5 isanjato isan-taona ny etra eto Madagasikara. Raha ny tatitra izay nataony taleny foiben'ny etra eto amintsika anamorana izay fandoava-ketra eto izay dia misy ny fiara-miasa ny foiben'ny etra sy ny tahirim-bola mpanjakana ary ny orinasa Telma fiara-miasa miompana amin'ny fandoavana ny etra amin'ny alalan'ny M-vola miarso rojoravaka sy misy razafijatovatra no mitatitra amintsika ny antsipirim-baovao. Mitsotra ny talen'ny foiben'ny etra fa mbola vitsy satria tsy ampy telo etsy akory. Nisan'ny olona mandoetra eto amintsika, indrindra ireo miasa teny. Ambany toy izay ihany koa ny tany fandoava-ketra. Misy amin'ireo firenena tsinona tsy manana taux de pression fiscale afa-tsy 240 isanjato fotsiny. Tiako mariana fotsiny zany hoe inona le atao hoe taux de pression fiscale le 240 isanjato niari-karena. Zany hoe rotra ianao zany ka nahazo vola zato. Totaliny dia 240 no etra nalohanao. Ny any amin'ny firenena hafa zany hoe firenena afrikana betsaka ny manana any amin'ny 70 isanjato, 20 isanjato. Voalaza ho antony mampiena ny olona andoha izay etra izay ny fahasahiranana sedrainy. Misy amin'izy ireo tsinona ny voatery mandeha kilometatra maro na miaritra filaharam-be. Amahan'izay olan'izay kosa no antopisian'ny fiara-miasa ny foiben'ny etra sy ny orinasa Telma ary ny tahirim-bola mpanjakana anamorana ny fandoava-ketra amin'ny alalan'ny fampiasana M-vola.
ohatrany takiny any alasora zao zay projet pilote atao io maro ireo olona voatery manofa trano rehefa andohetra voatery miakatra rehefa andohetra dia amin'izao izy naizanaiza zay misy azy dia efa afaka mandohany hoetra io izy amin'ny alalany amin'ny vola. Ho hitarina ny olona azo tombontsoa amin'izay fandoavan-kevitra amin'ny alalan'ny fampiasana finday izay amin'ny taona ho avy. Efa misy raha teo ny laharana 4,700 azona fanampanazavana mikasika io tontolo io. Lafim-baovao hafa indray kosa mahakasika ny kolontsaina ny taom-baovao malagasy. Isy ny taom-baovao malagasy amin'ny 7 ny volana martsa ho avy izao ranonambara ny trano koltoraly malagasy izay isan'ny mpikarakara tsy tokony ho ampifandraisana velively amin'ny fahatsiarovana ny 7 ny volana martsa ny daty efa mipetraka araky ny fanandrona raha ny fanazavana manoloany ireo resabe mikasika ireo daty roa mifanao iray andro ireo miompo tanteraka amin'izay andro manjombona izay ny fikambanana saingy mandala ihany koa ny fomba maha-malagasy izay efa nisy talohan'ny nidiran'ireo mpanjanatany araka izao fanampanazavana izay entiny Rindra Tahiry sy Zo Randriatsalama amintsika izao. Zany rehetrarehetra resahanareo zany hoe maninona no mifanakaiky amin'ny 7 ny volana mars. Io dia ny fiodin'ny volana sy ny matanjo no mitondra azy. Ka zay atsinana ny volana lamady ny mitondra azy ka 7 mars raha nitsinana ny volana dia zay ny taom-baovao. Ny 7 mars zany fahatsiarovana n'izany fahoriana mangidy nentin'ny malagasy zany tamin'ny 7,700 fa ny taom-baovao malagasy efa hatramin'izay anisiny ty Madagasikara ty natao ka mety ifanitsy io noho ny fifanantsiny ny volana sy ny masoandro ary ty tsy zavatra ny foronina fa zavatra efa nisy. Efa isan-taona no nikarakara ny taom-baovao malagasy azy ireo manokana ny fikambanana trano koltoraly malagasy miaraka amin'ny fitoasiny. Efa miabetsaka ireo fikambanana maro samihafa mpandalany maha-malagasy nanatevin-dahatrana azy ireo. Isan'ny nahagaga ireo mpikarakara nefa ny famaroan'ny sakatsakana sy ny resabe inina voizina manodidina izay daty araka ny fanandrona izy ireo izay dia ny 7 ny volana martsa. Ampiry taonany maro ty ny nakalazaina tsy nisy ny teny fa noho ny tamin'ity 7 ty dia be mimpanakina sy mpisopatra misy ambadika izany eo fa anareo zay fa tsy anay ary zay dia tsy manam-pahavalona izana izy ka matoa zay miantso ny malagasy rehetra dia hitazona n'izany fomba sy fanao efa nilovaina famindrazy ny elabe zany manomboka amin'ny 7 ny volana martsa ariva izay fankalazana ny taom-baovao malagasy izay ao amin'ny kianjan'ny kanto Mahamasina hitoy amin'ny 7 martsa izay nataony mpikarakara ihanoana tanteraka ny fety amin'io ihany koa no anatanterana ireo fombafomba malagasy isan-karazany toy ny fafirana ny tatao sy ny hafa ihany koa. Eto Antananarivo renivohitra indray kosa mahakasika ny fitaterana voalaza fa mpitatitra anisan'ny mendrika indrindra eto an-drenivohitra ny zotra 2,70 Ny ONG lalana moa no nanao ny tombana sy ny fanaraha-maso ireo masotsivana rehetra mikasika ny tolotra omeny ireo fiara fitateram-bahoaka nanaovana ny fanadiadiana ny enany noty azony ireo ny enany noty azony kalitao atolotra ireo taxi be ho an'ireo mpanjifa raha oharina tamin'ny taondasa araka ity fanadiadiana entiny Rindra Tahiry sy Zo Randriatsalama ity. Fijanonana ely eo amin'ny fiantsonana tsy fahaiza-miainana ireo mpamily sy ny mpanampiny fandehanana mafy na ihany koa tsy fanajana lalàna amin'ny feny fifamoivoizana ireo no isany hitarainan'ireo mpanjifa ireo ihany koa no isan'ireo masotsivana nanaovan'ny ONG lalana fanadiadiana akaiky tao anatin'ny herinandro. Tanjona ao anatin'ny fanomezana noty ireo zotra isan-karazany ny ampiakarana ny kalitao atolotra ireo fiara fitaterana ho an'ny mpanjifany. Ina zany so teo zany zao ilay navoko le hitany aiza misy le noty rasinina dia noty rasinina zao ohatrany hoe ao amin'ny resaka le hoe fampiasana clignotany ny tôbily rehefa hivoaka ary sy tsy miditra ary tsy ampiasan'izany izy ohatra. Dia ohatra hoe ny chauffeur-ny receveur zay misy fanososona amin'ireo client ireo amin'ny fitafiana maloto sy ny vatana maloto ohatran'izay. Dia rehefa indrindra zany amin'ny resaka boîte à pharmacie zay ilaina sanatria misy loza tapoka. Manodidina ny 703 isan'ireo taxi be mivezivezy eto amin'ny Antananarivo renivohitra. Taxi be 7,700 nanaovana izay fanadiadiana izay. Fandroany misesy amin'izao no nahazahoan'ny coopérative Kofia ny fiara fitaterana mendrika indrindra. Ka voakasika manokana tao anatin'io ny zotra 2,70
izy ireo izay miavaka teo amin'ny fomba fifehezana ireo mpamily sy ny mpanampiny. Ko aminay dia ny zavatra fandatsarana ataonay dia eo amin'ny chauffeur sy ny receveur tsy sintsony ny receveur sy ny chauffeur ny hoe ambony ny vola versement nomena azy fa kosa ny ezahana ny hoe omena karama izy ireo. Ny tanan'ilarina faharoa kosa ny zotra 770 ary fahatelo ny 320 mbola lavitra ny fanatrarana ny fahatombana ny kalitao-pitaterana eto an-drenivohitra raha tarafina tamin'ny noty ambony indrindra napetraky ny ONG lalana izay isa 5 isa 3 hatreto no azon'ny taxi be mendrika tamin'ny taondasa 4 Lafim-baovao hafa kosa indray ho fanatsarana ny fiainan'ny mponina eny ambanivohitra izay ao anatin'ny fiara-miasa mivantana eo amin'ireo kaomina sy ireo firenena matanjaka sy taorian'ny fitsidiana nataon'ny mpirotsaka an-tsitrapo japonais tany amin'ny kaomina an-drenivohitra Betafo dia vorona anatsara sy anangana toeram-pidiovana miisa 4 ao atapo-tanànan'ny Betafo ny gouvernemanta japonais. Trano fidiovana 4 ahitana trano fivoahana sy trano fidiovana izay niparitaka anerana ny tanànan'ny Betafo mitentina 5,000 sy €4 na 770 tapitrisa ariary izy ireo ka ireo mpirotsaka an-tsitrapo japonais ampiny ireo mponina ihany no anangana izany. Tombony lehibe sahady ho an'ny mponiny Betafo moa ireo trano fidiovana ireo izay nanaovana sy ny mpiara-miasa tao amin'ny maso fivon'ny japonais miasa sy monina eto Madagasikara sy ny ben'ny tanànan'ny kaomina Betafo izay mitondra ny fanampanazavana. Izy ihany zany mamboatra azy, zany izy ihany mamboatra azy hatramin'ny farany ka hatramin'ny voalohany fa misista hoe mandray ny kaomina mamovoatra mandray ny foto-drafitrasa. Enina zany le bloc sanitaire to dia misy dosy le izy dia misy karazana fanasana tanana ao anatiny bloc sanitaire manara-penitra. Tika ve zany fa mijanona treo ny fitadiavana fiara-miasa sa hoe mety mbola iny zavatra mbola tadiavanareo? Ngamba tsy hoe mijanona treo le fitadiavana fiara-miasa fa zay moa le hoe zay ngamba ny voalohan'ny fiara-miasa miny izay fa zay ny fisokafan'ny rehetrarehetra ka dia mirary ny fiara-miasa hatramin'ny farany izay. Nisy kosa ny fampiofanana nomena n'ireo mpitsabo mpampiteraka eny amin'ireo toerana ambanivohitra lavitra hopitaly. Tetikasan'ny ministeran'ny fahasalamana izy ity hampihenana ny tahan'ireo reny sy zaza maty eo am-piterahana. Fanazavana misimisy kokoa entin'ny Rodano Menjanary sy Kasambola manana. Vokatra sy tombotsoa maro amin'izao fotoana. Tafiakatra 10 isan'andro ny tahan'ireo reny maty eo am-piterahana raha ny tarehimarika nomeny avy ao amin'ny ministeran'ny fahasalamana. Ambony izany taha izany ka izay no anton'izao fampiofana manokana izao. Miopana indrindra zany amin'ny tanana ny fahasarotana eo amin'ny vehivavy mitondra voka eo fiterahana ao aoriana fiterahana dia mazava ho azy zazakely miaraka aminy tsy misaraka mihitsy manko ny couple reny sy zaza voateraka. Betsaka zany ny zavatra noratoviny teto amin'ny teknika vaovao izay tsy hita tany am-pianarana fa ty ampiasana vao hita dia miampy koa ny fampianarana azy ny fampiasana an'reto fitaovana izay azontra zareo reto izay. Misa 720 ireo dokotera nandray ity fampiofana ity izay miparitaka manerana amin'ny faritra maro. Nahatra 5 andro ny fampiofanana ary tombotsoa maro no azon'izy ireo tamin'izany. Ny eo ny fampatsaivana ny ireo traikefa fa nisy teo aloha ary misy ihany koa fomba tsy fampiasa tsony amin'izao fotoana izao tsy maintsy ialana noho ny fivoaran'ny teknôlôjia ny fitsaboana. Raha ny asa koa teo aloha dia tsy ampy ny fitaovana fa izao sady miasa no misy ny fitaovana dia zay zany dia hita mivaingana le hoe misy tombotsoa le izy. Nazo fotoana vaovao ahafahany miasa ireo dokotera manatanteraka ny fampiofanana ankoatra ny traikefa izay azony. Mbola toy ity tetikasa ity ho an'ireo mpitsabo tokony ahazo izany. Zay makasika ny vaovao iny fa makasika kosa indray ny fankalazana ny 40 taona ny AIEA eto Madagasikara. AIEA nasampana iraisam-pirenena ho an'ny angovo atomika. Ny angovo atomika izay efa azontsika tombotsoa betsaka eo amin'ny fiainana andavanandro araka izao fanazavana hoentin'ny Andry Lalaina Andriamasy sy Kasambola manana izao taorian'ny fanatrehan'izy ireo ny hetsika fankalazana androany. Vokatra sy tombotsoa maro amin'izao fotoana no azontsika sy efa notrandrahantsika tamin'ny alalan'ireo angovo atomika nentin'ny voka-pikarohan'ireo manam-pahaizana malagasy eny anivon'ireo foibe maro samihafa eto amintsika.
loalarina amin'ireny misehatra ny fambolena izay manjifa sy mampiasa ny vokatry ny fo fifa na ny fobe-pirenena momba fikarohana ampiarina amin'ny fampandrosoana eny ambanivohitra sy ny faculté ny science ary ny laboratoire ny radio isotopie ho an'ny fanatsarana ny kalitao masomboly ny fampitomboana ireo vokatra ary ny fampiakarana ny tany vokatry ny fiompiana amin'ny alalan'ny tetikasa Eliza. Eo koa ny fampidirana rano fisotro madio amin'ny alalan'ny fisintonana ireo rano any ambanin'ny tany any amin'ny faritra atsimo izay mampiasa ny teknika ho an'ny hydrologie isotopika ary ny sehatry ny fitsaboana ireo goatara amin'ny alalan'ny fitsaboana ara nokleary sy ny fitsaboana no mamiadana amin'ny alalan'ny radiothérapie. Namporisian'ny talejenaly ny AIEA io kia manora teo ireo firenena tsirairay mpikambana ao aminy ahitrandraka ireo angova atomika ho an'ny tena tombotsoan'ny roponina ao aminy fa tsy ho amin'ny fampitomboana na famokarana angovo nokleary izay natao hifamonoana. Nankalazainy androany ny fahenimpolo taona ny AIEA na ny sampany araisim-pirenena ho an'ny angova atomika izay isan'ny mampikambana antsika eto Madagasikara ka tsy diso anjara tamin'izany isika. Ny ankoany antsika miampita amin'ny vaovao ivelany any Frantsa. Ny trangana fitifirana izay naratrana olona miisa valo tao amin'ny lycée Tocqueville atsimon'ny Frantsa malalaka misy isan'ireo voamafy tamin'izany moa ny lehibe ny sekoly mpianatra iray vao 12 taona monja tao amin'ity lycée ity ihany no fantatra fa nahavandozy fanadiadina. 8 personnes ont été blessées dans une fusillade qui a éclaté à la mi-journée. Tsy misy idirany amina asa fampiororona ity trangana fitifirana niseho teto amin'ny lycée Tocqueville antsimon'ny Frantsa ho malalaka misy tokony ho tamin'ny iray ora tolakandro ity. Mpianatra iray vao 12 taona eo anivon'ity lycée ity ihany mantsy no niditra tao amin'ny sekoly niaraka tamin'ny basimborona ary nanao tifitra vararaka. Tsy nisy ny ainana fohy saingy misy avaly kosa ireo naratra mafy isan'izany ny lehiben'ny sekoly. Araky ny fantatra dia efa nosamboriny ny mpitandro ny filaminana ity mpianatra nahavandoza ity. Vokatry ity zava-niseho tao amin'ny lycée Tocqueville sy ilay fipoahana tao amin'ny foibe ny tahirim-bola iraisam-pirenena ao Paris izay nitranga androany maraina ka nandratra olona iray dia nanao fanambarana avy hatrany ny filoha frantsay François Hollande fa miditra ao anatin'ny fepetra ny tany misy hotakotaka na état d'urgence ny ao Frantsa izay aharitra hatramin'ny 15 ny volana jolay ho avy izao. De la capitale, non loin de l'Arc de Triomphe. Fa ao Syrie kosa indray 12 no namonainy anjaton'ireo naratra mafy vokatry ny tifitra anabakabaka ka nandrava tanteraka moské iray tao avaratry Syrie ny andindiny izay avetrany ary. Cet amas de béton, c'était une mosquée d'un... Nandritra ny fitaoam-pivavahana mihitsy no nitrangana ilay tifitra anabakabaka tao avaratry Syrie. Nandrava tanteraka ity moské teto amin'ity tanàna kely iray itoeran'ireo mpioky ity izany. Raha ny tarehimarika vonjimaika 12 no namonainy ary anjato no naratra mafy. Mbola ahina hitombo anefa ny isan'ireo maty no ireo ratra mafy nahazo ireto farany. Tsy fantatra treto hoe avy aiza ary anizy ity fiaramanidina nanao tifitra vararaka teto amin'ny tanàna ny Alginei 30 kilometatra andrefa ny tanàna ny Alep ity. Fanontaniana mipetraka araka izany hoe iza no tompon'antoka tamin'ity von'olona nitranga tao an-toerana ity. Ny ady ao Syrie izay marihana fa miditra amin'ny 7 taonany amin'ity taona ity. Ny landry Syrie izay ifamezivezen'ny fiaramanidina ny fitondrana Siriana, Rosia, Turk ary ny fiara-mitantana iraisam-pirenena izay tarihan'ny États-Unis. Izay no azo natolotra tao anatin'ny vaovao tapany voalohany logité. Ireto kosa ny miandrantsika ao anatin'ny tapany faharoa. Tamin'ity androany ity dia ireo karazana zon'olombelona no nantaniana tao anatin'ny Oianao. Afakely kosa indray vehivavy lava volo indrindra maneran-tany izay mirefy 2 metatra sy 30 no arahantsika ny olona. Dia izay indray no miandrantsika ao anatin'ny tapany faharoa izay iarahanao amin'ny Francis Turbo sy Riza Tahina. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Mitoy ny logité tapany faharoa indray zany sika manomboka eto ary dia Francis Turbo no iresadresaka sy tafatafa amintsika manao ny ianao. Salama tsara somary reraka ny feo. Reraka ny asa mandraharaha tahoana fa fombany io miaraba ny Riza Tahina ary dia miaraba anareo namako ihany koa mpiara-miasa ato amin'ity toeram-piasana ity dia miaraba anareo mpijery ihany koa tompoko lasy tompoko vavy salama tompoko. Eny ary dia iresaka ny miteniteny foana isika zany. Ny vaovao nisongadina teo
dia momba ny bilan na ny vokatry ny fandalovan'ny ENAO teo zay nanambara teo moa ministre fa misy favoazana maromaro ihany amin'ireo draine 4 ambin'ny roapolo izy teo sy tadidika teo misy roapolo mahery ihany zao draine nandalovany zay nahavoazana maromaro mazava ho azy fa tsy ny resaka fampianarana ihany ny tena voadona tamin'ny fandalovan'ny cyclone iny nefa marobe ny zavatra voadona indrindra fa eo amin'ny resaka fiarikarenitsika amin'ny akapobeny mihitsy aza fa dia anisan'izany ohatra ny foto-tsakafon-draha malagasy dia ny vary dia betsaka ireo toerana zay somary simbasimba ihany ny fambolem-bary no ny fandalovan'ny rivodoza fa teo ihany koa ny ady tany tany mahajanga tany tsy fantatro zao ny tena zavatra ny seho marina fa misy ihany koa ny resaka momba ny fitsaram-bahoaka zay niseho tany ambanja tany omaly moa natao zay resaka zay fa manaroatra amin'ny resaka ihany ny tenako satria zay voatonga eto androany ary efa tsy niseho tamin'ireo gazety mpiseho isan'andro ihany koa le izy androany nitoy le tantara ngamba ny akabeazantsika limbo avao efa mba samy namakimaky sy nanaranaraka ny hainao manjery mombamomba an'izay daholo ny vaovao tena songadina tamin'ity andro androany ity ho amanokana aloha zany zao dia ny fahalanian'ny amady ho filohan'ny kafo satria natao maly tokoa tany Addis Abeba ny fifidianana mino fa ety misy élément momba zany eo ngambotsika reo namantsika omaly zay na satria le fifidianana ke vao androany omaly ka sa omaly le fifidianana omaly ny fifidianana omaly arifa fa mbola efa vita omaly le fifidianana efa vita omaly le fifidianana efa sary nandindiny saotisaoty efa sary izy nibatabatainy iny efa nandeha teo zany iny satria alina zany ohatrany hoe nahitako le vaovao dia ny antony dia alina be mihitsy ny voatonga teto Antananarivo ny vatantenanay tamin'ny ao anatin'ny tournage na film tanteraka zay zao am'izao fotoana zao izy film vaovao zay voaka atsoatsy zay mbola ho ambara amintsika hoe inona ny lohateny inona ny lohahevitra hoentin'le izy ary taiza sy taiza avy sy taiza no anaovana ny fanodinana zany film zany fanodinana moa fomba fitenen'le izy fa avy amin'ny teny frantsay hoe tournage le izy fa raha ny tena izy fandraisana sary sy feo le izy fa ny fanodinana efa tamin'ny andro taloha be tamin'ny andro le caméra le ahodina ohatran'izao reny le izy zay mahatonga le izy hoe tournage tournena fa ny am'izao efa resaka zavatra numérika daholo miasa ny zavatra ty koa songadina amin'ity andro androany ity dia tsy nitondra sara tsy nitondra nininy fa izao ho anareo izay mahita satria tany Antsirabe tany zay zany tamin'ny nandritry ny andro vitsivitsy dia mijery ny olona any Antsirabe mino fa ohatra zany ihany koa ireo amin'ny toerana zay andehanan'ny fandarana logité mijery ny olona any Antsirabe mijery an'ity fandarana ity be dia be ny zavatra ty le olona any ho tenenina sy ho alefa eto dia angamba tsy misy afa-tsy le interface le teneniko anareo iny ihany aloha hatramin'izao tsy misy afa-tsy zay azonareo atao ihany fa satria misy mpiasan'ny Dumine any Antsirabe ihany zay azonareo menany zay zavatra tianareo resahana any sy atsonareo ihany koa hoe misy zava-miseho toy izao aty aminay aty eo zany tiako tenena aty amintsika hoe ahoana ny afahan'ireo olona reo miresaka amin'le tompon'andraikitra amin'izay Dumine zay satria misy manontany zareo fa izahoaiza Antsirabe ka misy ny Dumine tsy hay koa za tena tsy mahafantatra le tokony misy fanomezana ny adresen'ilay journaliste na le mpiara-miasa amin'ny Dumine zany eto mba afahan'ireny olona isa-paritra na dia toerana tsy misy Dumine dia misy ihany koa ireo chaîne de télévision mandefa ny Dumine toy ny amin'ny Star Times ohatra zao na ny Parabole mandefa ny Dumine zareo dia mijery ny olona any velan'ireo toerana zay tenen'ireo na Mahajanga zany na Toamasina na Antsirabe zay mandefa mivantana mihitsy avy ety Antananarivo zany dia mba tian'le olona fantatra hoe aiza ahoana fomba hicontactena Antsirabe aloha zany no valiako hoe manoloana ny gara no misy ny raha mandalo amin'ny gara nareo tsy maintsy mahita eo amin'ny sisiny eo ny misy ny toerany Dumine dia afaka tonga ao manantona eo misy olona foana ao amin'ny ora fisokafany birao dia aterinao le sary zany moa zany le tena hoentin'le olona dia ry zareo indray mandefa sary sy resaka satria tsy maintsy mba isy ny fanazavana le sary ohatra fa tsy dia hoentika etana amin'izao zareo afaka mandefa mankaty aminay raha koatr'izay dia mail tahaka ny anao ihany hoe misy ny mail logité@dumine.tv ohatra afahana mandray ny afatry ny olona rehetra ny zavatra anankiray tena mampitaraina ny olona mantsy satria tsy nahazo sary ahako aloha tsy na photo na vidéo tsy nahazo sary satria tao anatin'ny ranorana ihany koa ny fotoana ny fanomezana fotoana tamin'ny olona avy be ny orana omaly tolakandro nanomboka tamin'ny raika ambin'ny folo oratoandro avy ny orana satria tany Manandona zay nanao ny asa mandrara zay natao momba zay film zay Manandona aty amin'ny 20 kilometatra antsimo ny tanàna Antsirabe no misy an'io tanàna io raika amin'ny 20 kilometatra eo ary dia teo point kilometra raiky faha 20 teo no ny fampiresana tamin'ny olona satria teo zay nandritry ny 2 andro teo niodikodina teo amin'ny toerana io ny fampiresaka tamin'izareo fa izao ny zavatra itarainan'ireo olona reo be loatra ny accident de voiture ny lozam-pifamoivoizana amin'ny arabe eo amin'ny toerana io satria mandeha mafy ny fiarakodia zay mandalo eo na taxi brosy na fiara tsotra na camion io indrindra fa ny 4x4 tena menomenina ny olona eo raha ohatra ka mbola azo atao dia tadiavo ny hevitra hamerana ny afanganam-pandeha ny tomobila mandalo eo tao anatin'ny 2 volana izao tamin'izay nandalo teo zay
telo ny olona voadona teo, roa tamin'ireo olona voadona reo maty, ny ray taminy maratra be mihitsy. Ary rehefa atao zany fanisana isa taona eo amin'io ampahana lalana lava be io amanandona io, folo eo ny olona voadona eo. Ary ny antsasa manila an'izay maty avokoa, maty loza-pifamovizana amin'io lala mahitsy ny manandona io. Mety olona mandeha tongotra, olona mitondra poma le anankiray zay, tsy tena olona manodidina eo ny ankabeazana, fa olona avy any amin'ny toerana any ambadibadiky ny tendrombohitra, avy any Sanivotry, avy any Soamanandrariny, avy any ambadiky any, de vahivahiny tsy mahafantatra tsara ny atao hoe fiampitana arabe ao, fa mila mijery miankavia, mila mijery miankavanana, ary mila mahafatafantatra hoe firy kilomètre isan'ora eo ny fangeram-pangenan'ry tomobily ry, ary tafita ve za sa tsy tafita, satria de ny tomobily tompoka de mandeha mafy eo ka angamba casseur de vitesse na gendarme couché no azo atao eo mba hamerana ny hafanganam-pandeha. Anjarany eo anivon'ny travaux publics moa no tena mijery an'izay aloha e, satria de mimenimena ny olona eny, malahelo ny olona eny, ary matahotra ny olona eny, mitebiteby lalandava hoe inona indray ny zavatra iseho akoatra ny gisa sy ny gana maty moa zany sy ny alika voadona e, satria de mandeha mafy loatra ny fiarakodia zay mandeha eo, tsy fanomezantsiny fa naizako tompoko, satria rehefa mifampitondra tômôbily teo zany le namana hoe de hoe tsika zany zao le zao mandeha mafy zao amin'izao lalana zao e, ary zao le miteraka ny accident. Eny naizao azy kay mandeha eo mandeha mafy loatra, asio casseur de vitesse eo fa tsy ampimenimenina na tompoko, fa mba ho fiarovana an'ireny olona ireny de aleo mba ferana ny hafanganam-pandehan'ny fiara mandalo amin'ny lala mahitsy ny manandona iny, satria be tanàna be iny toerana iny, satria anisan'ny toerana lonaka mahavokatra ka hipetrahana olombelona raha vao toerana tsara ohatran'izany. Zay ngamba ny vaovao avy any Antsirabe retiko eto tsy sary hoa fa elana tsiny raha mpitso hitondra ny sary, satria mbola tsy narafitra izy, photo no etiko raha mpitso, photo maromaro no etiko anovako diaporama, satria resaka vary io zay foto-tsakafontsika malagasy ho an'ny raha mpitso. Vary any Antsirabe, vary any Manandona, any Manandona, Antsirabe. De misaotra anao aloha nitondra ny resadresaka zany raha mpitso ny sary izao ntsika de iresaka ny hoy anao. Anisan'ny resadresahana matetika amin'ny fotoana maro samihafa mihitsy ny mahakasika ny hoe zon'olombelona, inona no atao hoe zon'olombelona, ary fantatsika ve ny ao anatin'izay hoe zon'olombelona nasaina ny tanisa zo sasantsasany izay fantany ny olona teny an-dalambe teny tahaka izao indray ny valiteninareo. Afaka mba mitanisa ny zon'olombelona fantatrareo ve nareo? Amin'ny ankizy zao mianatra, dia zon'ny ankizy koa milalao, dia mifidy. Zony lehibe no mifidy. Ny lehibe no mifidy fa ny ankizy mianatra. Zon'ny ankizy mihinan-kanina. Zon'olombelona. Betsaka. Zon'ny ankizy zao, zon'ny ankizy milalao ohatra. Tsaiko. Betsaka fa tsy tadidiko le izy. Tena raha dindray averanga ty zany ho lanindra otrana. Zon'olombelona mihinana ara-dalàna. Bela ohatra hoe tsy vonovonoina ny olona, ohatran'izany miasa ny olona, milalao ny ankizy, ohatran'izany. Manana zo miaina ny olombelona, manana zo mivelona, dia manana zo mianatra, manana zo mitafo, manana zo mihinan-kanina. Ny zo miasa dia ny zo mihinan-kanina dia ny zo miala voly. Zay ny fantatra aloha. Zon'olombelona? Inona moa zany zon'olombelona? Zon'ny ankizy milalao, mianatra, milalao, mianatra. Na kory e? Ny zony lehibe misakafo. Tena zay zao ny tsy dia mbola mahalala hoe firifiry amin'izay aho. Fa ny zon'olombelona tena haiko aloha zany zao hoe tokony manana zo ny olombelona ray ao anatin'ny tontolo iainany. Zay zany zao aloha mbola fatapatatro. Kaloloha zon'olombelona
ohatra hoe mino sakafo, mianatra, miaina, tady vola, maro isan-karazany. Ie, mividy dia tena zo, tena mananjo ifidy ny olona, mananjo ifidy ny olona. Ny zon'olombelona fantatra zao raha ohatra hoe ankizy dia manana zo ilalao ny ankizy, zo hianatra, zo tsaboina raha marary dia zon'olon-dehibe indray zo hifidy. Tena ohatra voafetra be ilay fahalalan'ny olona, le zon'olombelona lasa zon'ankizy foana resahan'ny olona. Nefa zao raha ohatra hoe zavatra zao lizy mako tena zavatra tenantsika teo zao dia hoe tena sarotra ihany izay fanontania izay satria be dia be midadasika be mivalin'ilay izy ary ny tena olana dia tsy misy lisitra mipetaka mihitsy koa hoe ampatsivona ny olona tranitrano hoe zonao anie ny hanana trano fonenany, zonao anie ny andeha amin'izay tianao andehanany raha ohatra ka tsy manelingelina olona io toerana andehananao io, zonao ny hiaina miafiny, zo daholo, zonao ny hiteny ankalalahana, zo daholo zany raha tsy manelingelina olona ny zavatra lazainao. Zany hoe be dia be io zo io ary misy lista ny be mihitsy toa ohatran'ny lista 3 izy andininy 3 moa zany filaza fa isaky ny andininy indray mbola misy fanazavana zany hoe izay no mahasarotra azy fa mety izay ihany koa ny tokony hamora azy hoe mety raha amin'ireo fotsiny nantaniana dia nantaninantsika rehetra moa zany anisan'ny napetraka tamin'ny taona 770 izy ity andininy 3 zany ka mety tsy ho voatanisy eto daholo izy rehetra fa ny andininy voalohany amin'izay dia hoe teraka afaka sy mitovy zo sy fahamendrena ny olombelona rehetra ary samy manan-tsaina sy fieritreretana ka tokony fampitondra ampahalalana. Andininy fahaefatra ihany koa anisan'ny ampiasaina matetika ny hoe tsy misy olombelona azo andevozina na ampanompony. Ina koa moa no le voalohany teo aloha sarotra be ny fandraisan'ny olona azy eny kalamanjana le zavatra voalohany teo vaky indray mandeha le voalohany teo le voalohany indray misy voalohany teraka afaka zany hoe malalaka teraka afaka sy mitovy zo marina mafy raha mba ho teny zany nizy zany tanina amin'ny arabe tsisy teraka afaka tsisy le teny zany mihitsy. Ie, fa misy anankiray aloha ampitsika ihany aloha ny zo sasany angamba misy azo tenenina anisan'ny voalaza matetika ihany koa eo amin'ny rehefa misy ny raharapitsarana hoe izay olona voapanga dia hiverina ho mbola tsy manantsiny mandra-pivoaka n'izay didy manameloka azy, izay didy izay dia avoaka ny tribonaly ny tsara ampabe maso ary manana zo iaro tena ny olona voapanga fa tsy hoe tonga dia voaheloka fotsiny zao ianao rehefa voapanga ninnininy zanao ary zany hoe rehefa voapanga izy araka ity andininy faraika ambin'ny folo ity dia tsy mbola voalaza ho meloka raha tsy didy ny fitsarana mihitsy no teny ihany izay satria misy ny fisamborana aloha misy ny fanadihadiana ary misy ny fitsarana ao aorian'izay. Izay ngamba no azo tononona fa io andiny rehetra io dia hitantsika amin'ny internet ary misy any amin'ny fanambarana izay fanambarana iraisampirenena momba ny zon'olombelona anana ny firenena rehetra izy io ny firenena rehetra izay nakato azy anisan'izay Madagasikara azy. Anisan'ny resahana io maly zao ny zon'ny olona hiaina ao anatin'ny fiafenana ohatra hoe ao atokantrano izy eny tokotany malalaka tsara mihitsy na tsy malalaka loatra azy fa mifefy ka tsy hitan'ny olona ny velany mihitsy dia afaka mandehandeha izy manao slip mandehandeha eran'ny tokotaniny eo ohatra satria mafana loatra ny andro zony manao an'izay tsy manelingelina olona izy noho izany heloko ao anao mandrava an'izay fahalalahana izay ka mety manana drone ianao misy milay hoelefanao ny drone ianao andeha akasary azy aloha tsy mahazo manao an'izay ianao tsy ao anatin'ilay zonao mihitsy ny andeha hiaina kalalahana ka hoe andeha hitsikilokilo fiainan'olona any na dia miteny azy ianao za tsika hitsikilo any ane fa ny olona ianao fa tsy azo atao zany. Misy anankiray ity koa anankiray mino fa mety malina ihany koa hoe andiny fahaenina ambin'ny folo indray ity rehefa tonga taona ny lehilahy sy ny vehivavy dia mananjo hivady sy hanorina fianakaviana tsy mahasakana izany na ny lokon'ny fiodirana na ny zoam-pirenena na ny finoana mitovy zo eo anatrehan'ny fanambadiana mandritry ny fanambadiana ary amin'ny faharavan'ny fanambadiana izy roa ireo. Tsisy hoe ray aman-dreny tsy misy idirany ray aman-dreny ao anatin'ilay resaka fa tena izy roa ampitaona mbola miampy ihany koa ilay izy hoe tsy misy mariazy azo raiketina raha tsisy sitrapony izy mivady izay ny mahakasika an'izay fa aloha tsika hivadika anaty vaovao hafa kely zotsika ny mivadika makany. Anisan'ny reharehan'ny vehivavy ny volony ary isan'ny tena karakarainy ity vehivavy iray ity dia tena mirehare manokana amin'izay volony izay satria izy ny manana ny volo lava indrindra araky ny fandrefesana farany ary dia tsy vitany hoe lava izy ity fa sady matevina no tsara tarehy raha ny fijeriny ireo mpahay ny volo rehetra ndao jerena ny sary. Za tsy apatahotra.
Vehivavy lava volo maro dia maro no maniry an'izany saingy hafa mihitsy kosa ny an'ny Rapunzel Alia, Nasirova, Mona Origa ao Lettonie. Nandritra ny 20 taona teo eo no nanomboka nampaniry ity volony ity Alia. Ankehitriny feno 17 taona izy ary mirefy 2 metatra sasany ny volony ary milanja 2 kilao. Toy izao hita amin'ny sary izao dia mirehefa amin'ny tany mihitsy azy ny halavan'ny volony. Raha ny fitantarany dia ny reny no tena nanampy azy tamin'ny fikarakarana sy ny fanalavana ny volony nanomboka izy mbola kely. I Alia avokoa no mikarakara ny volony. Indray mandeha isan-kerinandro izy no manasa izany. Maharitra 20 minitra eo kosa ny fanasany ny volony. Rehefa avy manasa loha kosa nefa izy dia tsy maintsy amainina amin'ireny sèche-cheveux ireny. Raha tsy izany hoy izy dia indray andro tontolo vao maina tanteraka ny volony. Izy ihany koa no manapaka ireo volo vakivaky. Na izany aza dia mamonjy ireny toerana fanaovam-bolo ireny ihany Alia, mijery ny toe-pahasalaman'ny volony. Tena tsara volo be izy, be dia be ny olona maniry sy manofinofy hanana volo tahaka izao. Eny mety hoe tsy lava be mirehefarehefa amin'ny tany tahaka izao kosa aloha e. Tsy misy izay tsy mitodika ny olona rehefa mahita ny Alia amin'ity volony ity eny an-dalana. Ao ny tia sy mankafy sahala amin'ilay vehivavy mpanao volony, saingy ao ihany koa ireo mankaly izany. Marihana fa manana faritra manokana ho an'ity volony ity mihitsy Alia eo amin'ny fandrinan'izy mivady. Hatreto dia tsy manana eritreritry ny anapaka velively ity volony ity mihitsy Alia. Zaho manokana aloha izany dia tsy tiako iny. Lava loatra ilay izy ka. Tena marina. Satria na izay fanelingelena izay eo ambo fandriana ao izany dia izy mivady izany dia misy toerana manokana ho an'ilay volo fotsiny. Ty volonao ty akisa ho any fa manelingelina. Io tafio any rehefa mangatsiaka ianao anaty bodifotsina ho any. Raha kely fa vao. Misy asolita anankiray ihany koa sary izay efa nimpotra teto ihany moa fa anisan'ny fanampim-baovao ihany koa hoentintsika ny zava-nitranga tamin'ny lahady tao Afrika Atsimo izy ity tao Cape Town no andritry ny tao hoe azakazaka bisikilety fanao isan-taona tamin'ny alahady teo ary dia olona marobe anarivony 5 alina ny mpandray anjara tao anatin'izy ity tsy vita hatramin'ny farany anefa ity azakazaka ity no ny antony izay tsy napoziny maro satria mafy be ny rivotra izay nitsoka tao amin'ny tanànan'ny Cape Town dia izao no nitranga teny ampovoan'ambony lalana teny be dia be ireo mpitondra bisikileta tsy nahatosika intsony an'ilay bisikileta fa dia tena mafy dia mafy 100 kilometatra isan'ora izay no nandrefesan'izy ireo an'ity rivotra tamin'ny alahady teo tao Afrika Atsimo. Tsy nisy cyclone fa tena rivotra nitsoka mety hoe tadio tany amin'ny toerana ve hojerentsika kely sombitsombin'le zavatra sy ny sary. Unfortunately, ladies and gentlemen, the decision made, and it's the right decision, the only decision that could be made. Disappointed. I've come all the way from London to do it, so I'm kind of disappointed, but rather be safe. Winds are just horrendous. We can barely walk, so no chance we're going to be cycling today. How do you feel, sir? I'm feeling sorry. I've come from Germany all the way here to the cycle race, and it would be a great opportunity to ride and get to know the Cape Town area. But anyway, you can see that it's unsafe to ride and safety first, so, well, we have to cope with that. This is my 22nd one. I'm really disappointed that it's been cancelled. And I feel very sorry, especially for all the people who came from far. Challenges, not least of which were the wind speeds considerably higher than we predicted yesterday, that had been predicted yesterday. Mazava zegny. Mazava koranany zegny. Nagnamia fagnazavagna boka izy hoe tegna najanona le beky fa tegna mafy loatra le tsoko nandeha. Ya zegny fagnazava. Anareo tsy mahay teny English mianara. Teny avesa sao zay anao zay? Za
magnano volagno bakavatra baka mazava izy ka fa misy mivolagna teny anglisy mazava zegny mazava rakoragniny zegny olona avy any amin'ny firenena maromaro no nandray anjara tokony nandray anjara atao anatin'izay azakazaka izay fa dia iny ilay tompona andraikitra no hitantsika farany teo nanambara fa tsy maintsy nahato iny azakazaka iny tsy ireo mpitondra bisikileta ihany no anisany hoe tradoza ihany ny azy moa zany tsy teny hoe nisy loza be fa nisy ny fiarakodia ny camion izay nivadika naonga ny rivotra izay mihitsy no tena nanosika ny mpikarakara hoe tsy maintsy ajanony ity lalao ity tamin'ny alahady teo fa magaga le izy mantsy zany tsy tena tafiotra iny ny tafiotra mantsy mitambolona ny rivotra fa iny zany zotra tokana iny rivotra iny makany foana zany dia nifanohitra amin'ny lalan'ny mpandeha tamin'ny bisikileta mihitsy zany le izy fa raha ohatra ka ny même ina zany miray zotra tamin'le rivotra zany ny bisikileta lasika nandeha nakany daholo ary mety azy navadika indray le lalana teo tonga loha daholo izy rehetrarehetra tonga voalohany daholo ie iresaka ny toetry ny andro rapitso ary tsika rehefa avy ndresaka tsisy rivotra be rapitso ny orana no jerentsika voalohany raha ny anio alina aloha araky ny fanambaramaly ny faritra avaratra sy faritra atsinanana no anisany tena isy orana ho an'ity androany alina ity ho andrampitso mbola ito izay orana izay ho anareo any avaratra any voamaraina ny faritra fianaran-tsoa kosa no anisany aratra ny orana malefaka ihany saky tontolony andro ny faritra akotr'ireo Antsirabe Toliara Toamasina Mahajanga ary Antananarivo dia isy orana avokoa ao anatin'izay tontolo andro izay ny sasany faritra sasany dia ny maraina tahaka ny Toamasina ny faritra sasany kosa ny tolakandro vao isy an'izay tahaka ny eto Antananarivo ny maripana 420 hatrany mangatsika indrindra ary 430 hatrany mbola Toliara no mafana indrindra amin'ny atoandro amin'ny ora 10:07 minitra kosa ny masoandro no hiposaka tsy misy fiovana ihany koa io oharina ny tamin'ity androany ity dia izay no azo ambara teto amin'ny logité sy ny vaovao asa raha misy anampiana Francis alohan'ny amaranana ny fandaharana misy zavatra kely rolo kely vetivety fotsiny olazaiko ny voalohany dia antsoavo ataonay mpampiasa ny parkina etsy Tanimbarinandrina izay amin'izao fotoana izao dia nikatona izy io fa ho ray volana angamba izay eo dia mikatona tsy azo ampiasaina satria amboariny commune urbaine Antananarivo le izy aloha hoanay dia faly zay hoe amboarina izy satria fa ela be ihany zay nefa nomeny hoe mba tokony amboarina le izy fa tena mikototona be sady tsy hita hoe parkina tsy hita hoe tsy parkina zany fa rehefa vita le izy io tsy fantatray izy io na vita na mbola tsy vita izy io ve ho atao goudron izy io ve ho atao béton izy io ve ho ajanona amin'izao tsy fantatray intsony mihitsy fa tsy mbola azo idirana io hatramin'izao satria tsisy fanamboarana atao intsony nefa ho herinandro mahery zay ka mikaikaiky izahay mpampiasa parkina manodidina n'iny Mahamasina sy Anosy iny hoe atao aiza ny fiarakodia ka nefa dia fa raha tsika mahafantatra fa rehefa nisy fanisanana atao hono 40 no ny isan'ny toeram-pampianarana manodidididina ny farihina Anosy eo 40 noho izany be azo tsikatsaina amin'izay fa be dia be ny fiarakodia mitady toerana iantsonana eo ny fiarakodia miantsona vetivety dia avy manatitra mpianatra dia lasa misy miandry vetivety amin'ny adiny ray adiny roa eo satria mety mbola misy fikarakarana ny ataony an'izany satria misy tonga loha be loatra dia miandry fidiran'ny mpianatra zay vao mandeha misy ndray ny fiarakodia sasany mijanona eo izy dia avy eo dia miandry firavan'ny mpianatra satria lasa le olona mandeha any ajanona eo ny fiarakodiany tokony anao fifanarahana amin'ny tompona andraikitry ny commune urbaine reny olona tsirairay avy reny satria ny commune urbaine Antananarivo dia tsy manana fidiram-bola ihany koa izy raha tsy io parkina io noho izany mba ilainay reny iseny mangarahara sy ny hampafantarana anay hoe rovinany mba vita parkina io ahoana fipetra-piasana io parkina io satria tena efa te hampiasa mafy izahay faharoa manarakaraka izay zavatra hafa teny amin'ny faculté de médecine teny nakalaza ny antsoina hoe meds event izahay androany tolakandro io mahafinaritra ny fiarahana satria isaky ny promotion tsirairay avy na ny médecine humaine na ny médecine vétérinaire na ny paramède na ny mpanao pharmacie ny mpianatra pharmacie dia niarananao fety teo daholo fanaondro zareo isa-taona izy io ary dia mba hamporisihiko ny isaky ny établissement na ny ambara-tonga-boly na ny ambara-tonga ambany na ny amin'ny toeram-piasana tsirairay avy anao fetifety ohatra zay satria ny loha hevitra dia miova isa-taona tamin'ity taona ity dia ny loha hevitra netitra zareo hoe gasigasy dia mampiseho ny mahagasy ny gasy erany vazatany maro eto Madagasikara eto zareo isaorany etona ihany koa ireo namana komorianina zay nisolotena ny vahiny avy any ivelany nandray anjara atao ihany koa zareo isa-taona dia mandray anjara foana koa zareo reo mahafinaritra ny zavatra ohatran'ireny ry mpianatra médecine toizo mahafinaritra ary engany mba hiparitaka amin'ny faculté
communauté sy établissement hafa satria mino fa misy an'izany daholy a fa mba tokony atao manakoako ohatra zany ny lazany sotra hoe mirary soa daholy atsika rehetrarehetra tsy nitondra sary aka tsy nanaka sary satria tao anatin'ny fanentanana tsy afaka nanao nininona mihitsy nanomboka tamin'ny 24 sasany atoandro hatramin'ny 9 ariva teo vao nirava izy ary de nisy fifananana nandritry ny andro maromaro izy natao fa androany ny famarana anazy mbola mitoy moa zareo any anatin'ny toeram-pandizana any am'izao arivo zao fa nisy fizarana loka zany io arivariva io hoe ty ny lokany basket ny foot ny échec ny jeu PS3 etc sy ny fifanana zay nataon'zareo ny concours Miss Mystère ny thème de gasigasy hatrany fifanana ao anatin'izay mahafinaritra le izy fa de ny manetsa be mbola ho avy mirary soantsika rehetrarehetra tompoko veloma daholo mahafinaritra antsika rehetra raha mpitso indray ianao no misafidy tonga soa eto indray eto amin'ity fandarana ifanomezany Paris Sport anareo ity indray tompoko kilasy tompoko vavy anarahanareo ireo lalao afahana amin'ny lalao rapide sy miarahaba tompo Paris Sport ianao no misafidy ny voalohany ao amin'ny La Liga lalao ifandinany Athletic Bilbao sy Real de Madrid tonga dia mety aketana daholo nareo any hatrany hoe Real de Madrid zany raha arakaraka ny code tokoa zareo dia Real de Madrid eto ny favori na dia andeha hanafika ny Athletic Bilbao ary izy raha jerena ny coachny 1,62 izy ihany koa nefa ny voalohany ao anatin'izany atao hoe La Liga zany hatramin'izao raha ny Athletic Bilbao ndray kosa 5,00 ny coteny izy fa fito ao anatin'ny La Liga efa somary any ampovoambon'ny filaharana ny any raha toa moa ka match nul amin'ny baolina zany hoe tsy manjary zany ny lalao ataon'ny Real de Madrid dia 4 ankoty afaka andramana rololonyo izy coste zay betsabetsaka ankoty betsabetsaka amin'ny vola azonao miaraka amin'ny 10 000 ariary Paris Sport ianao no misafidy ny lalao antsika faharoa indray efa elo nareo nanontany hoe nga tsisy lalao eto toerana afaka lalaovina mihitsy ao amin'ny Paris Sport ity ary le izy ty ao amin'ny qualification ny Champions League africaine Knab Sport équipe malagasy io ifandony amin'ny Coton Sport équipe camerounais zany hoe eto amintsika zao ny lalao efa match retour ty ny ale tany amin'ny Cameroun raha nivaly lalao tamin'ny lalao ale iny aloha nomenanao dia resy 0 Madagascar tamin'io vao tamin'ny 12 mars teo iny lalao iny eto amintsika zao rapitso ny famerenana an'ity lalao ty mety ohatriny ahoana mety ivoaka mpandresika ny Knab Sport lazaina anareo aloha fa tombo be ho amin'ny Madagascar mihitsy ny 0 iny satria eto amin'ny tanitsika mba mila mandresy 0 zany tsika dia efa latsaky Cameroun amin'ity Paris Sport ianao no misafidy atreto ary aloha fotoana niarahako taminareo androany manome fotoana ho anareo amin'ny manaraka indray mandra-piona to Paris Sport ianao no misafidy Telma safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo Bijouterie Santia mividy volamena manolotra anao ny logité Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Un mélange magique de goût sucré et salé. Suivez le JT avec le nouveau biscuit Hip Hop. Hip Hop, l'irrésistible sucré salé. Bijouterie mividy volamena tongava malaky ao amin'ny galerie sy tsara lalàna ao amin'ny premier étage basa manolotra ho anao ny le JT tena manadio be mihitsy manarany ny le JT miaraka amin'ny extra propre tompiny fahadiovagna Soca Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres vous présente le JT T-Pays Rat Plays Préservatif lubrifié en latex pour hommes, Maca Blaze et Opizerevana, le JT.